entina iadina amin'ny kolokolo izay fomba fanao tato anatin'ny 10 taona farany fanatanterahany mpitondra fanambaram-pahananana nitondra ny heviny mikasika ny fanambaram-pahananana tanterahany mpitondra ary ny mpanao politika James Aratsima. Tanteraka ny Mangarahara tsy ampy ny fametrahana ny fanambaram-pahananana toy ny efa misy amin'izao fotoana izao hoy James Aratsima. Ho an'ity mpanao politika ity dia ilaina ny fantsiana lalàna misy mikasika ny fanambaram-pahananana ary tsy tokony afenina fa ampahafantarina ampahabe maso ny fananany tompon'andraikitra hiditra eo amin'ny fitondrana sy hivoaka ihany koa. Zany le hoe déclaration de patrimoine no resahantsika io ny anipita rehetra rehefa ohatran'izany dia voatery sy hiditra amin'ny fitondrana manao ny déclaration io ary atao ampahabe maso fa tsy atao afenina satria ny eto amintsika dia natao afenitenina dia tsy lazaina amin'ny Mangarahara ngamba tsy fampiseho masoandro zany le déclaration atao mahavariana manko dia tsotra be fanangona karena eto amintsika dia hitapoko hitam-pirenena satria betsaka amin'ny malagasy voaroroy amin'ny évasion fiscale io natao Maurice io na any amin'ny île britannique rehetra io dia hita fa panefoefo mihitsy amin'ny malagasy nefa ny eto toerana ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Ny arenantsika zany dia efa irahantsika malala fa aondrana makany a Dubai, aondrana makany any Chine sy aondrana amin'ny firenena rehetra na volamena na safira na bois de rose na diamant dia arenam-pirenena na ondra mpitondra dia aondra ny anipita-kondro vola malagasy izay tokony ampiasaina eto. Le déclaration patrimoine iverenako miteninao zany dia tsotra ny eritreritro tsy atao Mangarahara ala safay ny fanaovana azy mba ho lazana fa ara-dalàna zareo fa ny tena marina tsy samy laza ny fananany fa manafinafina daholo izy mianakavy ary vitsikely ary mbola nanao an'le déclaration fa mety dia atao mpabe maso lazaina daholo ny fananana na misoratra amin'izy na misoratra amin'izy zay vao mino hoe Mangarahara ny filazana azy fa raha amin'izao fotoana izao dia mbola lazaiko teo hoe fandrebirebena fa mitaam-bahoaka ary ala safay no atao. Zany hoe na le arena ny ivelany rehetra raha tokony ho ampahafantarina malagasy ny fisiany rehetra tokony hovaina mihitsy ny lalàna satria be loatra ny arena malagasy nalefa any amin'ny paradis fiscal ahitantsika tamin'iny prime ministre Maurice iny nge fa tao anatiny io ny anisan'ny mpitondra tetezamita voafoaka tao anatiny ary tsy maintsy mbola hivoaka foana nefa fahamarinana fa tsy azo afeniny efa nilaza foana fa mpitondra eto amintsika na mpitandro filaminana na mpitondra dia tokony amin'ny fahamarinana no atao tokony fongorona ny ratsy rehetra fa raha tsy zany tsy ho tafavoaka mihitsy ny vahoaka malagasy. Ho an'ny James Aratsima zany dia tsisy afa-tsy ny fametrahana ny Mangarahara amikasika ny fanambaram-pahananana ihany no ahafahana miady amin'ny fanangonan-karena amin'ny papana ataony manam-pahefana.